La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Mitohatra ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara ary mbola tsy fantatra ny farany raha ny zava-misy eto amintsika mijerena. Miverina ho ivitoeran'ny coronavirus Antananarivo. Raha miampy ny tranga, miampy ihany koa ny fepetra tsy maintsy ho raisina, ny fahasahiranana sy ny olana ara-toekarena vokatrizay anefa mitombo hatrany ny alibe izay aranao anatin'ny matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsila. Miampy 320 indray ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra ny voakan'ny CCO Covid-19 ivato androany. 470 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Androany maraina no niakatra fampanoavana tao fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina ny raharaha mahakasika ny famarotana CVO osika any an-toerana. Olona miisa 4 tamin'ny ireo mpivarotra no nahiditra amponja voajimaika. Mangataka fanazavana mahakasika ny tohan'ny fampianarana amin'ity taona ity ny fifondrona ny mpampianatra sertifie araka ny fanambarana androany. Nanamafy izany ihany koa ny fikambanan'ny mpampianatra eo anivon'ny sekoly tsy miankina. Isan'ny angatana izy ireo ny famoahana ny datin'ny fanadina-mpanjakana rehetra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tsy mitsaha mitombo ny olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus ao Etazonia. Voalohany voakasika izany any amin'ny faritra atsimbo any an-toerana ary ireo tanora ny maro anisa amin'izany. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao mitohy hatrany ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara ary mbola tsy fantatra ny farany raha ny zava-misy eto amintsika no jerena. Verina ho ivitoeran'ny coronavirus eto Antananarivo. Raha miampy ny tranga, miampy ihany koa ny fepetra tsy maintsy ho raisina, ny fahasahiranana sy ny olana ara-toekarena vokatrizay anefa mitombo hatrany. Raha ary matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsila. Niazakazaka ny tarehimarika amin'ny olona ahitana ny tsimok'aretina coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny iray volana. Raha totaly ny vokatra ofisialy avy amin'ny CCO ivato, ny 1 Mey hatramin'ny 2 ny volana Jona, miisa 4 sy 500 ireo nahitana ny tsimok'aretina. Tafiakatra 770 izany ny 15 Jona hatramin'ny omaly 20 Jona 2020 ary ny ampy 320 androany fa 17 ny volana Jona. Raha ny tatitra omaly hatrany, mitotaly 12 ireo namony ainy vokatry ny coronavirus ary miisa 280 ireo efa sitrana. Na eo aza ny fitombony isan'ireo olona sitrana, mitombo manaraka izany ihany koa ny tranga no ireo antony maro samihafa. Antony mahatonga ireo vondron'ny mpanakanto ilaza fa salama saingy mahiny malagasy. Izany hoe, raha mitaha amin'ny tranga misy tamin'ireo firenen-kafa any ivelany, afaka miatrika ny valanaretina ny malagasy, na eo amin'ny fifehezana ny fiparitahana, na eo amin'ny fiatrena ireo marary, ka nahitana ireo sitrana marobe ireo. Mahi kosa noho ny tsy fahafahana miatrika ny asa fitadiavana amin'ny fiainana andavanandro, na eo aza ny fanalefahana ny fihibohana nomeny ny mpitondra fanjakana. Tsy ny asa fitadiavana amin'ny andavanandrom-piainana ihany, misedra olana goavana ihany koa ny toekarena malagasy amin'ny ankapobeny. Sahirana ireo orinasa ary amin'izao 3 volana aorian'ny fihibohana izao vao manomboka miseho izay fahasahiranana izay. Nakalazaina omaly ny 40 taona ny verenan'ny fahaleovantena. Raha ny zavatra hita nefa, mbola maro ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fandraisana anjaran'ireo mpamatsy vola vahiny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, tahaka ny famatsiana vola ireo tetikasa samihafa. Efa maro miezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ahafana manarina ny toe-karena. No mafisina nandritra ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny ivato ny alarobia lasa teo ohatra fa amerina ny amin'ny po-pirenena ary ampafantatra ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny famokarana ny gasikara. Tsy ny gasikara ihany, maro ireo vokatra malagasy sy ny kolotsaina ezahana ampahafantarana amin'ny any ivelany. Tsy tokony handeha ila nefa ny fampandrosoana ary ambety tenin'ny mpitondra ny hoe
tsisy faritra ho adino zany eto Madagasikara. Tsy tokony ho adino ihany koa fa mila vahaolana maharitra ireo orinasa izay misidra olana amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Voalaza ombeny fa zava-dehibe ny fandraisan'ny tsirairay anjara amin'izao ady atao izao. Raha mitohy ary mihamaro hatrany ny tranga, mitohy ny ady atao ary amafy kokoa hatrany izay ady atao izay, sy izay fepetra tsy maintsy arahana izay mifandraika amin'izany. Omaly 20 Jona, tafakatra 27,700 ireo tranga, ny ampy ny androany izay misy 720, izany hoe efa tafiakatra 2,000, isa izay tokony mahatonga saina ny isam-batan'olona. Miampy 720 indray ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoakan'ny CCO Covid-19 ivato amin'ity androany ity. Ny 470 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ny alarana efizao. 720 indray ireo tranga vaovao eto Madagasikara vao marina fa tratran'ny coronavirus araka ny tatitra ny atoandro teo. Ny ampy 570 kosa ireo sitrana soamatsara ary iray ny forme grave. Tsy misy kosa ny ainana fohy hafa. Laboratoire miisa 3 no nanaovana ny fitiliana, isan'izany ny Institut Pasteur de Madagascar, ny Centre d'infectiologie Charles Mérieux ary ny laboratoire LA2M. Ny fitambaran'ny fitiliana vitan'izy ireo tsirairay avy 720 ny Institut Pasteur de Madagascar, ny CICM araka amin'ny 20 ary ny LA2M dia 330 araka amin'ny 500 ny fitambaran'ireo fitiliana vita izany nazahoana ireo taremarika 320 ireo. Toy izao indray ny fitsinjarana ireo tranga vaovao araka ny toerana zany misy ireo tranga vaovao ireo 320 isika dia mizara avy amina faritany roa izy ireo, faritany Antananarivo sy ny faritany Toamasina. Ny faritany Antananarivo dia 770 amin'ireo 320 ireo, faritra Analamanga ny 470 ary Vakinankaratra ny anakefatra. Tany faritany Toamasina kosa dia Analanjorofo roa, Fenerive tany marimarina kokoa, Atsinanana roa ary Aloatramangoro zany hoe Taomoramanga ny anankiray. Miparitaka any amin'ny faritra maro ihany koa ireo olona sitrana. Raha toy izao avy any amin'ny faritra Atsinanana ny 30, 20 avy eo amin'ny Morafeno ary 20 ireo olona nanaraka fitsaboana tany atokantrano. Moramanga kosa dia ny sitrana 4, Toliara nanana sitrana anankiroa, Analanjorofo 4, Befelantanana 3 ary Antsirabe anankiroa. Zay no mitambatra dia nafeno lay 570 sitrana soamatsara. Ny forme grave kosa raika amin'ny 20 zany dia misy ao Befelantanana 20, Morafeno iray, Antsirabe iray ary Anosiala anankiray. Mitotaly 5 ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus nanomboka tamin'ny 17 ny volana Martsa hatramin'ny omaly. Raha ny tatitra natao androany, miisa 7,700 ankehitriny ireo olona sitrana. Niakatra 220 ireo marary mafy ary mijanona 90 ireo olona namony ainy vokatry ny valanaretina ity. Androany maraina no niakatra fampanoavana atao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina ny raharaha mahakasika ny famarotana CVO osika any an-toerana. Olona miisa 4 tamin'ireo mpivarotra no niditra amponja Vodzimaiky fanantena. Miisa 12 ireo olona voarohirohy tamin'ny raharaha famarotana CVO osika ny Toamasina. Olona 4 amin'izy ireo no nahiditra amponja Vodzimaiky ary miisa 7 kosa ireo olona no afana Vodzimaiky taoriany ny akaran'izy ireo teo anivon'ny fampanoavana androany maraina. Ny famarotana ny Covid organique samy fonosana osika no niampangan'ny miraha azy ireo. Raha tsy aivina, ny alarobia lasa teo no nanatanteraka fidinana tampoka teny amin'ny bazary be tao Toamasina. Ireo mpitandron'ny filaminana teo anivon'ny polisy ekonomika taoriany nahazoan'izy ireo ny loharanom-baovao mikasika ny famarotana CVO osika tany an-toerana. Ny roso avy hatrany tamin'ny fisamborana ireo olona nivarotra izany tamin'io andrio ireo mpitandron'ny filaminana. Nandritra ny 3 andro no nitazomany teo anivon'ny polisy azy ireo. Androany maraina no niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Toamasina ity raharaha ity. Naharitra ora maro ny fakanambava nandritra izany. Raha niresaka eny tamin'ireo fianakavian'ireo voapanga-tonga nanotrona teny amin'ny fitsarana androany, mpivarotra voninkazo sy enta madinika ireto olona reto teo aloha. Saingy rehefa tsy nandeha ny tsenan'izy ireo nandritra ny fihibohana, dia voatery nanao ny fanangonana ny CVO izy ireo. Tsy mbola fantatra mazava treto ireo olona mamatsy ireo CVO, noho izy ireo maro samihafa manatitra ny entam-barotra. Loharanom-baovao hafa no nahalalana fa ireo Covid organique sanozaraina teny amin'ireo fokotany ihany ireo CVO sarina ireo.
Tsy mbola nisy hatreto ny fanamarinana ara-siantifika ireto Covid organique ireto raha ny loharanom-baovao teo anivon'ny fitsarana. Nisafidy ny tsy haneho hevitra kosa ny solitena Nimra tany an-toerana momba ity raharaha ity noho ny antony tsy fantatra mazava. Niezaka naka vaovao tamin'ny tompon'andraikitra ny fitsarana ihany koa ny mpanao gazety fa tsy nahazo izany. Endrasana araka izany ny omety ho toy ny raharaha ity. Toy ny raharaha mahakasika ny fikasana fisolokiana nataona olona milaza ho mpitsabo tao Toamasina nomeny ny fitsarana ambaratonga voalohany ao an-toerana fahafahana voajomaika ilay lehilahy voaroroy tamin'ity raharaha ity faradina. Nomeny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina fahafahana vonjomaika na liberté sous contrôle judiciaire ilay lehilahy voaroroy sy nolazainy mpitory fa nikasa hisolokian'ilay renim-pianakaviana nanana havana tratry ny Covid-19 atao Toamasina. Rehefa niakatra fampanoavana androany maraina, ity farany tsy nisy ny fiainonan'ny mpitory raha ny fanazavana fa avy hatrany dia nalefa namonjy ny fodiny ny voaroroy taoriny ora maro ny fampiandrasana manoloana ny lapan'ny fitsarana. Efatra amin'ny maraina tamin'ny 8 any teto, hoe androany fotoam-pitsarana. Efa tafiditra tao le olona torinay. Magaga nefany manontany tsy navela miditra ao anatin'ny lelakorin'ny fitsarana akory ary tsy mahazo miditra ao nefa za mpitory fa ny olona toriko any anatiny any. Tonga nefa ny amin'ny roa zay mipetraka eto tsisy fanazavana, tsisy ninina fa dia navositra any ny olona torinay. Navositra any. Zany hoe tsisy fanazavana dia nangataka moa fa hatramin'ny maraina zany nangataka hoe atsona foana ianao rehefa tonga ny fotoana-pitsarana, atsona ianao, atsona miakatra aty ianao rehefa avy eo. Zay zany ny tenin zareo eo amin'ny vavahady eo satria fa nanontany ambony tany. Amin'izao fotoana zao nefany navadika indray ny resaka rehefa niakatra tany ambony tany zany tsy haiko na iza io madama nandray ana atao io. Lazaina indray fa hoe tsy eo ny mpitory nefa zay zavatra zay efa nazavaiko mihitsy hoe tsy ekeko tamin'ny maraina raha ohatra ka hoe avadika hoe tsy eo ny mpitory zay ny tondrasako hatramin'ny maraina fa amin'izao fotoana zao moa zany dia lazaina hoe tsy eo ny mpitory. Zay zany anjarantsika samy mandinika fa mbola mahatoky ny fahendren'ny fitsarana hatrany. Raha tsy ahivina dia resaka fitakiana lela vola mitentina ray tapitrisa ariary amina fianakaviana voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus usolony fampitokana monina any Analamalotra no vesatra ny ampangana azy. Laza ho manana profo maro makasika io raharaha io ny mpitory toy ny sary, sy maiso, larana finday ny antsony voapanga azy ireo ary oronampeo miraikitra ny fampiresana nandritra ny fandresen-dahatra nataon'ity milaza fampitsabo ity. Laza ho mbola tsy malala io raharaha io ny eo anivon'ny fahasalamana ny an-toerana rehefa nantsoy ny mpanao gazety. Saingy nampanantena kosa ny anome vaovao ofisialy aorian'ny fanadihadiana. Nandany tsy hiteny ihany koa ny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany rehefa nanantonantony pampanolalana ny mpanao gazety ary mbola tsy fantatra ihany koa ny fotoam-pitsarana. Isan'ireo commune ahitana ny valinaretina coronavirus ao amin'ny distrikana Tsivindrano ny amin'ny commune ambanivohitra Soalandy ny tsy fanajana ny olona ireo fepetra ara-pahasalamana no isan'ny antony voalohany amin'ny fiparitany izany olona saina. Mahery ny telo hatreto no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao amin'ny commune ambanivohitra Soalandy distrikana Antananarivo Tsivindrano. Ity commune ity izay isan'ny ahitana ny tahambony ao aorian'ny commune Alakamisy ny Fenorivo ao amin'ity distrika ity izay efa ampolony mahery hatreto no voamarina fa mitondra izay valanaretina izay. Ny tsy fanajany pony eny amin'ny tontolo ambanivohitra ireo fepetra ara-pahasalamana no isan'ny mahamaro ny tranga raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Soalandy. Anisan'ny voakasika misy ka confirmé ty commune Soalandy misy atsika ity. Tamin'ny herinandro ambony dia tao amin'ny fokotany Soalandy ary ankehitriny araka ny vaovao sy lazainy namana maro samihafa dia misy olona roa indray zany confirmé izay nalain'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Covid. Eto anivon'ny commune Soalandy dia efa napetraka daholo ireo stratégie rehetrarehetra indrindra avy any amin'ny fitondram-panjakana ohatra an'izany ny fametrahana ny barrière sanitaire isaky ny sampanan-dalana hiditra ny tanàna. Eo ihany koa ny foanana tanteraka mihitsy ireny atao toy ny hoe famoriana olona ireny.
Ankoatra izay tsy ampy ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fisoroana ity valanaretina ity raha ny fanazavana hatrany vaolana arosin'izy ireo ny fanampariany ireo fiara misy zava-maneno itety ireo faritra rehetra anatanteraka izay fanentanana izay indrindra amin'ireo fokontany mbola tsy tonga ny herinaratra toa ny fokontany Nambomasimboly, Antanimavo sy ny maro hafa. Nambola tsy misokatra aza ny lanitry Madagasikara ao anatin'ny famolavolana ny paikady anatsarana ny fitaterana anabakabaka indrindra amin'ny fisoroana ny fiparitany Covid-19 ny Air Madagasikara mandeha ny fanangonana ny fanontaniana ho an'ireo mpandeha momba ny fepetra ilaina fanamafisana. Ny alarobia ho avy izao ny farana izany ka ivoaka ny fanadihadiana izay nataon'ny Air Madagasikara izay hotaterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany mahakasika izay. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia firenena miisa enina mivondrona ao anatin'ny SADC no nahazo fanampiana mitetina $7.7 avy amin'ny Banque Africaine ho amin'ny fampandrosoana. Fanampiana entina manamafy ireo fepetra raisina entina miady amin'ny fiparitany valanaretina Covid-19 isan'izany Madagasikara. Michel Arnardo. Tapaky ny filan-kevitry ny Fonds africain de développement ny talata 13 jona teo tany Abidjan ny fanomezana fanampiana arabola mitetina $7.7 entina manamafy ny fepetra raisina entina miady amin'ny fipariany valanaretina Covid-19 amin'ny firenena miisa enina mivondrona ao anatin'ny SADC na ny communauté de développement de l'Afrique australe, Lesotho, Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe ary Madagascar. Ity fanampiana arabola ity izay anampy ireo firenena ireo amin'ny fividianana fitaovana ampiasaina amin'ny fiatrehana ny aretina ary anampy hetsenkilana ny SADC amin'ny fanaraha-maso ny fampiarana ny fepetra entina misoroka ny Covid-19 amin'ireo firenena enina isitraka izay fanampiana arabola izay. Raha ity fampitam-baovao ity dia sahirana ireo firenena ireo amin'ny fiatrehana ny fipariany valanaretina. Fanampiana arabola izay iorina amin'ireo teboka roa amin'ny teboka 5 ijoroan'ny BAD, ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina eto Afrika sy ny fanampiana azy amin'ny fiatrehany loza voajanahary sy ny areti-mandoza tahaka izao. Lafim-baovao hafa kosa indray 7.7 ny isan'ny nanantona ny CHUGRA tamin'ny 20 sy 20 jona lasa teo 7.30 amin'ireo dia nahiditra hôpitaly avokoa ary ny iray namoniaina. Ny ena io isa io raha moarina tamin'ny taona lasa miantarandrianay. Nahitana fiainana ny isan'ny olona niditra sy nanantona hôpitaly tamin'ny 20 sy 20 jona 2024 ity raha noarina ny taona lasa raha ny teo anivon'ny CHUGRA no jerena. Raha nitatitra tamin'ny 20 sy 20 jona 2024 ity, ny totaly 770 ireo nanantona ny hôpitaly na nanao consultation teny amin'ny CHUGRA raha toka 470 izany ny 20 sy 20 jona 2024. Ny ena ary lasa 730 no niditra hôpitaly tamin'ny 2024 ity raha toka 20 izany ny taona lasa. 20 kosa namoiny Inde nandritry ny fetim-pirenena 2024 raha nitatra tao amin'ny CHUGRA hatrany raha iray izany tamin'ity taona ity. Na izany aza mbola ny loza ampifamoivoizana hatrany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny olona miditra hôpitaly tamin'ity taona ity. 30 tamin'ireo ny accident responsabilité civile moa zany betsaka indrindra. Dia avy eo ny accident de circulation nisy 12. Telo ny accident de travail ary 9 ny accident domestique any an-trano moa zany mijanona any dia misy ny accident domestique. 7 accident teny an-dalambe no accident de la voie publique. Dia ny ambiny zany ireo ny aretina tsy nisy voadonana nisy accident ankoatran'izay zany. Ny tao amin'ny réanimation médicale indray dia 10 no olona tonga teo tamin'ny andron'ny 26 juin iny zany. Nisy resahana zany dia latsaka fa ny tahan'ny accident de circulation sy accident de responsabilité civile zany dia fanahtsahana mitovitovy ihany tamin'ny herintaona. Etsy ankilany manoloana ny fisian'ny coronavirus niova ny fandaminana mikasika ny fandraisana ny marary eny amin'ny CHUGRA. Tsy midy ny bloc opératoire fa ny urgence ny raisina. Tsy maintsy raisina foana ny olona didiana rehetra ato zany. Fandidiana zany misy. Ny atao fotsiny ny ferana ny olona mankaty amin'ny hôpitaly satria be dia be ny fiparitahan'ilay aretina.
betsaka noho ny fiparitahany aretina zany fiarovana mba tsy hiparitaka be deaibe dia noferana mihitsy zany hoe tsy ny tena urgence zany no atao fa ny olona mbola afaka mbola atao amin'ny fotoana hafa dia atao amin'ny fotoana hafa fa tsy amin'iny andro iny zay zany le izy fa tsy hoe midy akory ny hôpitaly. Ny fandraisana tanana ny coronavirus moa dia efa misy eo ny hôpitaly rehetra zany efa samy mandray an'ilay izy daholo ary nareo moa samy mahita amin'izao fiparitahana zao dia tsy maintsy fehezina tsara mihitsy. Dia zao zany mbola mitohy ihany tsy misy ny famangina mbola mitohy ihany hoe tsy mahazo mandeha be deaibe magaty zay ny antony zany tsy afaka tonga mandeha atao daholo ny fandidiana rehetra zay tsy maika fa ny maika rehetra miasa isan'andro tena tsy mijanona mihitsy ny fanaovana ny fandidiana eto amin'ny hôpitaly Davanga. Raha tsy ahivina ny taona 2024 isana betsaka anisan'ireo niditra hôpitaly ny fisinina fifanosehana teny Mahamasina ity faran'izay nahafatesana olona 40 araka ny tatra ny 17 ny volana Jona 2024. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny mpampianatra sertifie tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny fampirantiana antsary eny amin'ny musée de la photographie momba ny fiverenan'ny fahaleovantenany Madagasikara rehefa avy eo ary. Vaovao, masquite épicé. Salto chips masquite épicé indray zao ny malaza ambiance vaovao matsiro be azadinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Ansaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Ahitra maitso, tany manan-karena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny Socolé mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Socolé, ny tsiro tena izy. Alô, atsika! Vector camarade! Oi! Ah ouais. Ah ouais. Tira Vector. Ah ouais, Salam pakatia. Vector salam. Oi. Ma Vector. Vector, manafana ny tontolo andronao. Ah ouais. Gucci vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau Gucci sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau Gucci sablé, saveur beurre. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika.
mangataka fanazavana makasika ny mety ho toy ny fampianarana amin'ity taona ity ny fivondrona ben'ny mpampianatra sertifie araka ny fanambarana tamin'ity androany ity. Isan'ny angatan'izy ireo ny famoahana ny daty ny fanadina mpanjakana rehetra. Ivrichard. Ny 30 Jona zao no tokony farana ny taom-pampianarana 7-12 tsy nizotra araka ny tokony ho izy ankilan'izay no nivalanaretina Covid-19. Lavitrezaka ny famitana ny fandahara ny mpianarana ho an'ny sekoly maro. Miahany ray aman-dreny sy ny mpianatra manoloana io. Njoro arak'izany ny fivondrona amin'ny professeur certifié ary namoaka fanambarana iraisana. Isan'ny takina ny fanomezana fanazavana momba ny toy ny taom-pampianarana 7-12. Amin'izao fotoana izao dia mitaintaina ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ary indrindra ireo mpianatra koa tokony ho avoaka arak'izay azo atao farany miaingana no mahakasika amin'ny datin'ireo fanadina-mpanjakana rehetra miaraka amin'ireo fandaminana mifandray amin'izany. Toy izany ihany koa ny famoahana amin'ny fanapahan-kevitra mahakasika an'ireo kilasy intermédiaire sy ity taom-pianarana ity izay marihana fa tokony farana amin'ny 30 Jona ho avy izao. Tsy tokony ho isy ny taona fotsy ho iatran'ny fivondronam-be ny professeur certifié na eo aza ny olana vokatry ny Covid-19. Azo ataony manatanteraka fanadina mpanjakana amin'ny programa vita hatreto. Nombon-kevitra tamin'izany ny fivondrona amin'ny mpampianatra eo anivon'ny sekoly tsy miankina. Takina izy ireo arak'izany ny famoahana ny vakasion tamin'ny fitsarana ny fanadina mpanjakana teo aloha ampandianana ny asa amin'ny ho avy. Mba irinay koa rangatanay ny amoahana ny zonay vakasion tamin'ny fitsarana sy ny fiambenana ny fanadina mpanjakana indrindra moa fa ny CPE sy ny BBC. Ny antony dia fa tary io misy namana any amin'ny faritra tsy nisitraka izany akory nanomboka tamin'ny taona 2024. Nefa nisy fanadinana 2024, nisy fanadinana 2024 ary mbola hisy fanadinana koa amin'ity taona ity. Mandidina ndray alina ny professeur certifié eto Madagasikara. Angatan'izy ireo ihany koa ny hanomezana fahamarinan-toerana na stabilité ny ministera mpiay azy ireo. Fandroan'izay tao anatin'ity fitondrana ity no nanesorana ny minisitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazana amin'ny Pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Olona manana viana sy fahaiza-manao eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, mahafantatra ny olana sy ny vahaolana mifandraika amin'izany, ary manana fahavononana amerina ny asa ny fampianarana. Io no andrasan'izy ireo hitantana ny ministera. Tsy iverena ny tranga farany teo izay nanaratsy endrika ny fianakaviam-be ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Lafim-baovao hafa kosa indray lamina amin'ny ankapobeny fiverenany ireo tsena etsy Analakely tamin'ity androany ity. Tsy nahitana fiovana ireo fepetrana napetraka amin'ny vonina amin'izay mety ho fanambarana rapitso ihany koa ireo mpivarotra. Abraham Randriamana. Niverina ny sokatra toy ny isan'andro nanomboka androany ireo tsena etsy Analakely. Raha toa ka nihidy izany tao anatin'ny 3 andro. Ireo fepetra toy ny teo aloha ihany hatreto no arahin'ireo mpivarotra eny an-toerana amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Miandry ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny fitondram-panjakana kosa ireo mpivarotra mikasika izay ho mety ho fiovan'ireo fepetra misy ireo raha ny fanazavana. Tamin'ny talata zao nay farany varotra dia androany latsinainy sabotsy indray vao mahazo varotra. Lama aloha hatreto zao aloha mbola miandry valiteny folo rapitso. Peta zany le fepetra teo aloha any aloha narana hatramin'izao hatramin'ny 5. Fadiovana aloha mitovy an'ilay isan'andro ihany satria eto nge amaraina misy mamafa foana. Mbola tsisy fivana aloha satria mbola tsy niteny ny filopirenena. Le manao pasibotsy zany mbola prefilma. Fony lera amin'ny tsy manao. Zay dia mbola sakorokoroka ohatran'ireny andavanandro. Ora zao vao sokatra amin'ny confinement dia hoe manomboka amin'ny 5 mivarotra amin'izao mirava. Mba engy ane mba tsisy ohatr'izay intsony fa engy ane mba sokatra fahasalamana sy fivarotana. Arak'izany, nanomboka ny 24 ny volana Jona hatramin'ny 29 ny volana Jona lasa teo no tsy nafahan'ireo mpivarotra teny Analakely nanatanteraka ny asany. Nanaja izany fepetra izany kosa izy ireo na eo aza ny fahasahiranana. Ny zavatra natao hoe tamin'ity 3 andro ity aloha dia hoe mijanona ao an-trano araka hoe fepetra nataon'ny filoha tsisy ny fety misy fa ny fanaovana renjana tsy misy dia mijanona ao tokantrano. Amin'ny fanetehana ny fety aloha zany somary sahirakivana satria tsy afaka mivarotra nandritra ny 3 zay.
Amin'io zao dia mba mipetraposana tany an-trano dia sady tsy afaka mivarotra mba hoe hinanana amin'ny andro fetina raha tsy haivina antony nampiatona ny tsena nanalakely ny fisian'ny fanomanana sy ny nanatanterahana ny matso lehibe nandritra ny fankalazana ny faha-enipolo taona niverena ny fahaleovantena. Mahakasika ny fanambarana rapitsy kosa indray dia fantatra fa ny praiminisitra lehibe ny gouvernement Tsay Christian no handray fitenenana rapitso mahakasika ireo fepetra amin'ny ady atao amin'ny fiparitany Covid-19. Fa amin'izao ady atao amin'ny fiparitany coronavirus izao dia manentana ny rehetra anohana ny vokatra malagasy indrindra ny CVO ireo mpanakanto. Izy ireo izay namorona hira hitambarana ho fanentanana ny vahoaka. Gaëtan Andriatsilava. Salama fomba anankiray firahabana malagasy mameno zavatra betapesana mifankatiavana mahia resaka ara-toekarena ohatra mahiny rehetrarehetra ara-tsaina mifatahorana ny aretina ny paosy tsy zavatra mandeha fa reratreraka atao olona mihitsy indrindra tsika eto Madagasikara tambatra angamba reo tena anankiroa salama mahia salama fa mahia io terme anankiray nentin'ny fikambanana entina ampitaina ny vahoaka momba ny fiarovana hoe zany ny zavatra mitranga aloha miaro tena. Salama fa mahia io ny foto-kevitra noraisiny ireo fivondronan'ny mpanakanto mampita ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana. Ireto mpanakanto ireto izay namoaka hira ho fanentanana sy ho fankahairezana ny vahoaka malagasy. Salama voalohany indrindra aloha fampiaravan'ny malagasy iray manontolo mbola malagasy ihany koa ianao ary salama amin'ny hevitra anankiray koa salama ny vahoaka malagasy fa saingy mahia inona moa le hoe mahia ara-toekarena nitotongana ny tontolo teto tanàna nandritra izay volana maromaro tsy izy nomenatsiny fa izay mivoajanahary noho ny aretina valana aretina coronavirus ka tonga izay hitatitra ny etaetan'ny vahoaka solotena ihany izay artista milaza hoe salama fa mahia fa tsy midika akory izay hoe mahia kely maisakely sanatry tompoko fa ny artista solombavam-bahoaka ihany milaza ny eritreritry ny vahoaka zay no natonga ny namorona le hira hoe salama fa mahia. Ankoatra ny hira sy ny fanentanana nataon'izy ireo manentana ny rehetra ihany koa anohana ny vokatra malagasy ireto mpanakanto ireto indrindra ny CVO. CVO vokatra malagasy dia tokony toanantsika malagasy satria amin'izay vokatra malagasy izay ny hitantsika ngamba fa ny masony zao tontolo zao mitodika aty amintsika malagasy ny vokatra izanantsika itsika indray hoe tsy tokony anohana matoa ny vary azy zao ny lasa lavitra ohatrandreny dia ny fanohanantsika azy ka tokony mendanja zany ny vokatra zay anantsika. Mahaliana ny tanora saingy tsy ampy ny fampahafantarana ny tantaran'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara eto amintsika raha ny fanazavana azo. Tafiditra ao anatin'ny fanamarihana ny tsingeritaona ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara kosa indray dia hita ao amin'ny musée de la photographie ny famparatiana an-tsary mahakasika izay Michel Aranartso. Tsy nahasakana ny fitiavan'ny tanora malagasy amin'izao alala bebe kokoa ny tantaran'ny Madagasikara ny fisian'ny valanaretina Covid-19 raha ny fanadiadiana natao mihoatra ireo vakoka hafa isan'ny mahaliana ny tanora amin'izao izany. Dia eo ary ilay valanaretina coronavirus dia tsikaritray atao musée de la photo fa tena liana dia liana amin'ny ataontsika hoe tantara ny malagasy iray manontolo indrindra fa ny tanora satria ny tsikaritray nanomboka tamin'ny talata zao dia tsy nitsahatra nandray tanora latsaka ny 20 taona amin'ny musée de la photo dia ny talata fotsiny zao ohatra dia tsy latsaky ny 30 ny olona tonga tatao musée de la photo na dia teo ary ny valanaretina. Ny tena tanjona aloha voalohany indrindra dia ny hoe hiaro ny vakoka ananantsika ny vakoka an-tsary indrindra fa tanjona ihany koa dia hoe ampita ny tantara amin'ny malagasy iray manontolo satria mino sy matoky izahay fa ny fampianarana ny tantara amin'ny malagasy
dia antoka iray anabeazana ihany koa ny olona rehetra sy fampitiavana ny firenena ihany koa ny malagasy rehetra. Tsy ampy anefa izay fampafantarana ny tantarany Madagasikara amin'ny ankapobeny izay. Isan'izany amin'izao fanamariana ny tsingeritaona ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izao. Ny tantarany fetin'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Fa par contre raha tsy naposika sur le pronom be ohatr'indray ilay contenu aty dia gaga be maninona zary ohatr'indray tsisy mahita mihitsy raha tsy so déplace aty ambony be aty. Hoe maninona no cercle vitsy kely manana contenu historique sy culturel angeza be ohatr'ireny dia maninona ireny ohatra tamin'ny maninona ireny tsy diffusena amin'ny télévision nationale zao. Fa ohatra mahagagana fotsiny hoe maninona no tehirizina ve ilay izy sa hoe tsy ampotra sa hoe ahoana. Nefa ny zavatra ny identité nationale atsika ilay izy. Amin'izao efa misy canal na communication, canaux de communication be dia be nge afaka ahitana ny zavatra afaka anaparitana an'ireny. Jereo hoe amin'ny Facebook nareo mahita isaky misy olona publier sary taloha dia be dia be ny olona mireagir amin'ilay izy. Tian'ilay izy en fait. Zavatra ohatr'ireny tiany olona mihitsy. Dia nefa n'ilay izy tellement vitsy kely fitediavana an'ireny koa sarotra be. Aliana ilay izy. Ny moa tsy tokony hampaliana an'ilay izy. Mijery ilay fiakanjon'ny olona fotsiny ianao dia gaga ohatran'izao ny paozin'ny olona tamin'izany. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny tsingeritaona ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara hatramin'ny talata izao hita ao amin'ny musée de la photographie ny fampiratiana antsary ireo fety nanamarika ny fetin'ny 4 jona 1730 sy ny 14 oktobra 1730 ary ny matso no tanterana teo amin'ny arabe ny fahaleovantena ny 14 oktobra 1730. Ny makasika ireo vaovao nisongadina anatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no hitantsika ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. 60 ans d'indépendance, une nouvelle ère économique s'annonce. Izay no isarian'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 7 ny mpamaky azy eo amin'ny pejy 4 sy ny 5. Eo amin'izay fanamariana ny 100 taona ny iverenan'ny fahaleovantena izay hatrany eo amin'ny pejy 4 sy 12 ary 17. La splendeur de l'armée malagasy à Analakely. Ny miresaka ara-panatanjahantena makasika ny Barea eo amin'ny pejy 5. Jean-Frédéric Rigaud, un futur atout potentiel pour les Barea. Eo amin'ny pejy 7 coronavirus, le cap des 2000 cas bientôt franchi. Eo amin'ny pejy 7 izay hatrany querelle autour d'une servitude de passage à Antananarivo. Les familles plaignantes s'en remettent au chef d'État. Ny fandaharana alalina eto amin'ny fahitalavitra Cool TV eo amin'ny pejy 10. Lalàna mifehy lalana misy fanovana 10 mazava. Izay no voaboasin'ny gazety eo amin'izay pejy 10 izay ny fandaharana alalina izay hoarahana rampitso amin'ny 7 ariva. Any amin'ny faritra Anosy sy Androy, nanatanteraka dinikasa ampandrosoana ny faritra sy hiatrenan'ny Covid-19 ny Prime Ministre izay no amin'ny pejy 20. Ireo no isan'ny lohateny lehibe ao anatin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo laharana fa 7 izay nivoaka androany 17 jona hatramin'ny 2 jolay 2020. Maresaka iraisam-pirenena tsy mitsambitombo ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus ao États-Unis. Voalohany voakasika amin'izany ny faritra atsimo any an-toerana ary ireo tanora ny maro anisy amin'izany fanadina. Ce genre de scène inquiète les manoloana ny fanalefahana ny fioboana tao États-Unis. Tsy mitsahatra mitombo ireo tranga vaovao any an-toerana. Samba ny tao anatin'ny 2 volana no nanatanteraka fivoriana ireo komity misahana ny Covid-19 manoloana ny toedrara misy any an-toerana. Namafisin'ny filoha-lefitra any an-toerana fa hita tamin'ny fitiliana faobe izay natao fa maro ireo olona mitondra ny valanaretina amin'izao. Tianay ho azon'ny Amerikana rehetra fa tsy azo adikevitra fa efa maro ny fitiliana izay natao ary maro ihany koa ireo tranga izay hita. Ny tombo izany tranga izany vokatry ny fanaovana fitiliana tamin'ireo faritra maro manerana ny États-Unis. Nanamafy izany ihany koa ny manam-pahaizana iray momba ny aretim-mifindra ary namafisy ny famila manaja ny elanelana ny rehetra mba hiarovana ireo tena marefo.
Amin'izao tanora avokoa ireo voatily fa mitondra ilay valanaretina izay azo heverina fa tanora izay miaraka miala voly ny ivelany. Raha toa ka efa mitondra ilay valanaretina ianao dia mamindra izany amin'ny hafa ihany koa izay amindra any amin'ny hafa indray avy eo. Ny fianaky ny valanaretina any Atsimo sy andrefany Etazonia no nampiakatra ny tahan'ireo tranga vaovao efatralina ny zoma lasa teo. Tranga izay mbola tsy hita tany an-toerana. Mba hifehezana ny fivezivezena, nisy ny fepetra izay noresina manoloana ny famerana ny fisotroana toaka any amin'ireo bary. Nisy ihany koa ireo firenena izay nanidy avy hatrany izany. Toy izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany nanaraka izany soa fa tsara tolto. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.